ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry avina milalao amin'ny tompo amintsika rehetra marakarivana eny fiadanana dia faly miarahaba sy mirary soantsika rehetra indray tafahoana anatin'ity fandaharana ampalalao izay lalana tokony alehako ity isika hivavaka isika isaoranay ianao Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao noho ny fitahinao anay tsirairay avy ka ahafahana indray miombona amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa izao. Misaotra sy mankalaza manome voninahitra anao izay midera anao izay noho ny alehibiazanao sy ny hatsaranao ary ny voninahitra ho avy sy manerinerina. Ankehitriny hifonanay aminao ny tsy fahataterahanay rehetra satria mpanota tsy mendrika. Raha tsy ho anatrehanao ny zavatra rehetra izay nataonay tsy tanteraka izay ka dia mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao izay ary dia misaotra indrindra fa fantatray fa ampy hanadio anay ny rano Jesosy Kristy nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana fa ny angatahanay dia ampianaro izay ampaherezo izay amporisio tena hanao fibebahana marina ny amin'ny fahotanay rehetra mba tsy hahavery foana izany rano Jesosy Kristy izany. Ary ankehitriny dia mangataka izay ny fanahinao masina izay nilatsaka ao tamin'ny andro Pentekoty ka notsarovanay izany no ataovy mitoetra ao anatinay hitarika anay amin'ny fianarana sy ny fandinihana ny teninao ary hitarika anay amin'izay lalana tokony alehanay. Angatahanay amin'ny anaranao Jesosy izany hivavaka izany. Amen. Araka izany dia ny fandarana ampalalao azy lalana tokony alehako no arahantsika izao ry havana dia misy fanamariana tokony ataontsika amin'ity herinandro ity. Raha ny tena izy izany dia amin'ny alatsinainy izao dia andro izay natokan'ny firenena mikambana ho andro tsy andraisana zava-mahadomelina, paraka sy giara. Raha ny filaza azy amin'ny teny vahiny dia hoe journée mondiale sans tabac, izany hoe andro tokana tsy andraisana sy giara sy paraka manerana ny tany izay mikambana ao anatin'io firenena mikambana io. Izay izany no tokony ho marihana amin'ny alatsinainy izao. Andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentsika manamarika izany. Ny Joba faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia tohizana ao amin'ny Joba faharaika amby efapolo ny andininy faharaika amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Joba toko faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na dia mamy ao am-bavany aza ny ratsy ka afeny eo ambanin'ny lelany ary tsy tsinga tsy foiny fa tehiriziny eo ambanin'ny lanolaniny ihany dia miova ny haniny ao an-kibony ka aferony vipera no ao anatiny ary ena no ateliny nefa alohan'ny iray loharan'Andriamanitra hiala ao an-kibony izany. Ny poizin'ny vipera no tsy tsafiny ahafaty azy ny lelan'ny menarana. Tohizana ao amin'ny Joba toko faharaika amby efapolo ny andininy faharaika amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Lelafy no mivoaka avy amin'ny vavany, kilalaon'afo no miparika avy aminy. Ny vavorony dia ivoahan'ny setroka tahaka ny avy amin'ny vilany mangotraka na mifandroana. Ny fofonainy dia mampirehitra arina ary misy lelafy mivoaka avy amin'ny vavany. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha jerena sy dinihana izany tenin'Andriamanitra izany dia mitantara indrindra ny amin'ireo izay mpihinana paraka sy mpifoka sy giara. Dia ny tsara ny samy mandinika jereo mihitsy ny baibolinareo araka an'ireo voalaza ireo. Joba toko faharoapolo sy ny toko faharaika amby efapolo mitantara ny fomba ny mpihinana paraka sy ny mpifoka sy giara na ny mpifoka zava-mahadomelina hafa na ny mpihinana
zava-mahadomelona hafa afero ny vipera poiziny mena rana zany no tsitsafiny hohaniny tsy tsinoka tsofoiny afeniny eo ambany lanilaniny arina no ately nefa lohany ray avy eo ahafaty azy tapoka ny poiziny mena rana zany no voalaza ary le lafo no miparika avy amin'ny vavany vavorony de voahansetroka tahaka ny amin'ny vilany avy amin'ny fandroana ary misy le lafo mivoaka avy amin'ny vavany ny fofinainy de mampirehitra arina tahaka an'ireny esapoma fivoahansetroka ny kilalaon'afo miparika avy amin'ny foka sigara le lafo no mivoaka avy amin'ny vavany tena hita mihitsy zany hoe sarin'ny olona zay mifoka sigara sy mihinana paraky no ambaran'ity eto amin'ny tenin'Andriamanitra eto ity fa andeha ho ampifandraisitsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay tokony andrara na hamefy antsika mpianatra antsika tsy kasika tsy handray tsy hanandrana izany karazana poizina sy zava-mahadomelona samihafa zay manimba atsika izany. Andeha jerena ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny 9:10 ka hatramin'ny 17:10 vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nandray ny fanapahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahy zanaka natsangana izay antsointsika hoe abaraio. Ny fanahy de miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka de mpandova sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha niara-ny aritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Zay zany no voalaza ny tenin'Andriamanitra aloha tsy nandray ny fanapahandevozana isika fa ny fanahy zanaka natsangana ary ny fanahy miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka de mpandova mpiara-mandova mpiray lova amin'ny Kristy koa. Zany hoe isika zany de zao fanahy masina fanahin'Andriamanitra fanahin'ny zanak'Andriamanitra zanaka natsangana no nomen'Andriamanitra atsika zay vao notsarovana moa zany tamin'ny andro Pentekosta ny tantara ny nanombohan'i Jesosy Kristy nandefa ny fanahy taty amintsika izay mpanompony sy mpianany sy mpanaradia azy. Io fanahin'Andriamanitra zay nomeny antsika ao anatintsika no raisitsika io mifanohitra tanteraka amin'ny fanaham-pahandevozana tsy handevozin-javatra na inona isika tsy tokony handevozin'ny paraky na sigara na zava-mahadomelona hafa na zava-mahamamo hafa isika satria fanahy masina no nomena antsika fa tsy fanaham-pahandevozana ary zanak'Andriamanitra isika no izany fanahin'Andriamanitra zay nomeny antsika izany fanahy io zay miara-milaza amintsika hoe zanak'Andriamanitra isika ka ny zanak'Andriamanitra zay mandova an'Andriamanitra sy miray lova ny Jesosy Kristy de zao tsy afatotry ny fahazaran-dratsy tsy gedzainy ny fahazaran-dratsy tsy handevozin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona sy ny karazana faratsiana tahak'izany. Ny firenena mikambana raha namorona an'io hoe ny andro faraka amin'ny 30 volana May isan-taona io de andro iraisam-pirenena tsy handraisana zava-mahadomelona de misy dikany satria fantatry ny olona tsara tsy fantatro aloha hoe tena kristianina daholo ve mino an'Andriamanitra sy matahotra an'Andriamanitra daholo ve ny olona zay nivoroka nanapaka sy nandray an'izany fanapahan-kevitra zany fa na ho fahendren'olombelona fotsiny ihany aza de hita zany hoe misy dikany ary tsy mahasoa manimba manapotika mamono ary mampahatra io zava-mahadomelona isan-karazany io matoa andraisana fanapahan-kevitra zany hoe asiana fotoana manokana hifadiana azy zany no zavatra azo marihana fa raha hoe mahasoa io zava-mahadomelona io hoe paraky sigara de zao mety ho nataon'ny firenena mikambana hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelona sy ny paraky sigara de natao hanaovana fety amin'izany ary natao anarana-po amin'ny finanana sy ny fifohana sy ny fisotroana
Zany ny zava-misy. Ary tena hita mihitsy zany hoe izay olona voafatitra io zava-mahadomelina io sahirana vo afaka aminy satria andevoziny tanteraka. Andevoziny tanteraka. Betsaka ny olona no miresaka hoe za moa zany matetika de rehefa mahita le hoe tena mihinana paraky sy mifoka sigara ireny na misotokana zany de za miteny fa tsara ve le paraky, tsara ve le sigara, de miteny olona le izy tsy hoe tsara fa efa fahazarana le izy de tsy mety raha tsy mandrapaka na mifoka na mihinana na misotro. Zay foana no tenen'ny olona, tsy hoe tsara le izy. Ny olona zany manaiky fa ratsy le izy fa ny olona nefa tsy resy lahatra ny tena hiala aminy. Betsaka no milaza fa manana faniriana hiala fa tsy resy lahatra. Tsy ampy eny faniriana hoe za te ho afaka amin'ny sigara na za te ho afaka amin'ny paraky na za te ho afaka amin'ny toaka na te ho afaka amin'ny rongonina amin'ny zavatra hafa satria be dia be ny karazana zava-mahadomelina sy zava-mahamamo. Fa lay faresen-dahatra sy fanapahan-kevitra tena hiala, zay zany ny tena zava-dehibe indrindra. Ary zao mandinika tsara ahoana no fomba ahafahana ho azy tapa-kevitra fa Jesosy Kristy any amin'ny Jaonina 5 dia miteny fa ny marina no afaka antsika tsy ho andevo, koa raha ny zanaka no afaka anareo izy de ho afaka tokoa ianareo. Zany voalaza ny tenin'Andriamanitra zany. Tsy hoe koa hoe ny herintsika, tsy hoe isika manana hery manokana ahafahana miala amin'izany fa tena tsy maintsy manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, manapa-kevitra tena hanaradian'i Jesosy Kristy ary handray azy ka hihazona azy ao am-po ary izy amin'ny fanahan'Andriamanitra, fanahan'i Jesosy Kristy mitoetra ao anatintsika izany. Jesosy Kristy no miasa amin'ny alalan'io fanahiny io de raha Jesosy raha ny zanak'Andriamanitra, raha izy no hanafaka de ho afaka isika. Filazantsara ny Jaonina 5:2-3 sy 4:30 no misy an'izany no hoe ny marina afaka anareo tsy ho andevo sy ny hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Zany no voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe raha ohatra ka mahatsiaro ny olona fa andevoziny io zava-mahadomelina maro isan-karazany sy karazana faratsino de izao ny marina no afaka azy tsy ho andevo de Jesosy Kristy zany. Ary raha Jesosy Kristy no afaka de ho afaka tokoa. Fa raha mbola Jesosy Kristy no afaka, zay mahatonga ny olona milaza fa afaka amin'ny paraky, afaka amin'ny sigara, fa afaka ray volana, afaka roa volana, afaka herintaona, miverina indray satria tsy mahafoy lay fahazaran-dratsy, tsy mahafoy lay zavatra zay efa nanandevo azy sy namatotra azy. Fa raha jerena ihany koa anefa ny voalaza ao amin'ny Korintianina 2:7-15. Korintianina 2:7-15 de izao ny voalazany eo. Tenio ny teny anareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo. De aleo apitsika eo amin'ny Korintianina 1:7-9-12. Tsy fantatrareo fa masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo zany. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba somban'Andriamanitra koa izy. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo zany. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba somban'Andriamanitra koa izy. Zany hoe isika zany rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, resy lahatra hanompo an'i Jesosy Kristy de izao mandray an'i Jesosy Kristy ho ao am-po, ho ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy masina zay nomen'Andriamanitra antsika. Ary tepolin' izany fanahy masina zany isika ary ao anatintsika Jesosy Kristy. De nio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana ianareo tsy zareo raha mitoetra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra zay niekentsika sy ny raisitsika isika de izao ao anatintsika ao Jesosy Kristy. Ny fanahy masina no ao anatintsika ao. Zay manimba ny tempolin'Andriamanitra satria tempolin'Andriamanitra ny tenantsika. Zay manimba ny tempolin'Andriamanitra de ho somban'Andriamanitra koa izy. Ka izao samy mahatsapa ny olona betsaka mihitsy. Ny olona zay tena hoe manamafo sy mihiny mikipy sy manao ny tena no adala manao n'Andriamanitra tsy misy ihany no milaza fa tena tsara io zava-mahamamo sy mahadomelina io. Teny daonilo le izy anie ratsy, hita fa ratsy le izy ary na mijery azy anie mahatsiravina. Mijery izany paraky izany hoe
ho an'ny olona ke tena mahatsiravina ny mieritreritra azy. Sendra misy mpanompon'Andriamanitra moa zany rehefa nandeha nitsidika tanànan'olona anankiray izay betsaka ny mpina paraka eo anatin'izany tanàna izany dia vakivavy izy hoe nareo nga miompy ganagana sa miompy dokotra satria feno paraky aroran'ny olona eny tokotany hatreny ambaravarana misy any an-trano mihitsy aza. Izany hoe tena hoe mitovy tanteraka amin'ny zavatra maloto zany ilay paraky. Ary ny olona moa zany rehefa tena mifoka sigara dia antoviran'ny olona mihitsy satria manko midonaka loatra ilay setroka sy ilay fofona izay manepotra avy amin'ilay sigara ary averina ihany betsaka fanamarihana navoaka ny manam-pahaizana sy misabo dia zao betsaka ny olona izay maty mahazo aretina vokatra ilay fiarahana mitoetra fiarahamonina amin'ny olona izay mifoka sigara nefa izy tsy mifoka sigara. Mainka moa fa ilay olona mifoka sigara avy eny tsy ahazo aretina, izany hoe tena manimba manapotika miteraka fahasombana sy aretina ho an'ny zanak'olombelona ny zava-mahadomelina sy ny zava-mahamamo, tena manapotika sy manimba. Nefa ny olona izay kristianina nandray an'i Jesoa Kristy manana ny fanahy masina ao anatiny izao tempolin'Andriamanitra ka tsy avelan'Andriamanitra ho sombana, fa izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho somban'Andriamanitra. Mampieritreritra antsika izay mieritreritra sy milaza ny tenantsika fa mpanompon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra na olona resy lahatra fa nandray ny fanahy masina sy nandray an'i Jesoa Kristy zany hoe mila mandinika tsara hoe tena marina ve ilay filazantsika sy ny fiheverantsika ny tenantsika eo mpanompon'Andriamanitra. Fa raha izaho manokana miteny dia hoe na inona toeranao dia tsy resy lahatra kosa hoe tena mpanompon'Andriamanitra ianao, tena zanak'Andriamanitra ianao raha mbola voafatotra sy andevoziny zavatra hafa na inona. Aza manaiky andevoziny zavatra na inona fa izany ange no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mba andevoziny zavatra na inona aza atao manandevo anao hoe ianao olona afaka ianao ary tempolin'Andriamanitra ny tenanao. Fa n'Andriamanitra mitoetra anatinao satria zanak'Andriamanitra ianao. Nomen'Andriamanitra ny fanahiny zanaka natsangana fa tsy nomen'Andriamanitra ny fanahiny fandevozana. Ny Efesianina 5:5 ihany dia milaza hoe ary aza omamy divay ianareo. Efesianina 5:5 ary aza omamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy. Izany hoe ny olona rehefa midoroka zava-mahadomelina sy mamon'ny zava-mahamamo dia izao tsy mahalala hanao ny tsara intsony fa manara-po amin'ny ratsy. Manararoatra ny olona rehefa mamo, manararoatra ny olona rehefa midoroka sy mifoka mihinana an'io zava-mahadomelina io. Manararoatra dia manao karazana zavatra tsy fanao rehetra io vitany daholo. Ny karazana fahotana rehetra sy karazana fahavetavetana sy karazana faharatsiana, karazana herisetra ny vonoan'olona ny halatra tete foana maro isan-karazany io, miady etsena, miady aman'olona, ny mamono vady aman-janaka, manao ny tsy fanao rehetra io vitan'ny olona rehefa mamo izy. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny amin'ny Efesianina 5:20 hoe ary aza omamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy. Divay ny resahana eto fa tsy ny divay ihany fa rehefa mamo ianao na mamy rongony na mamy ninona na mamy ninona na inona dimba ny sainao dia tsy fantatrao intsony ny tokony ataonao fa io zavatra manandevo an'io no mibaiko anao sy manery anao hanao ny zavatra tsy tokony ataonao dia vitanao daholo ny karazana faharatsiana rehetra. Izany no voalaza ny tenin'Andriamanitra zany. Noho izany ry havana dia izao aoka ho fantatritsika fa tsy fanapaham-devozana no nomen'Andriamanitra antsika fa nomen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra no nomeny antsika. Fanahy masina hitoetra ao anatintsika lasa tranon'Andriamanitra sy tempolin'Andriamanitra hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra, hitoeran'i Jesoa Kristy ny tenantsika. Ary izany no mahatonga ny hoe ao anatintsika Jesoa Kristy. Raha tsy olona nilavina isika, aza manaiky an'izany hoe olona nilavina izany ianao, fa ianao aza efa lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Jesoa Kristy, olona miomana sy efa tafiditra ao anatin'ny olona andovany
fanjakan'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra ve ianao, aza omena ny hafa ny saro-boninahitra tany mafy. Ny apokalipsy milaza an'izay, tany mafy izay ananao mba tsisy haka ny saro-boninahitra, efa nomen'Andriamanitra ny fanahany isika hitoetra ao anatintsika, hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, mahatonga antsika zanak'Andriamanitra, fa tsy nomena ny fanaham-pandevozana. Noho izany aza manaiky ho andevozon'ny zavatra na inona na inona intsony ianao, mangataha amin'i Jesoa Kristy manolora tena ny fomba zany tena hoe ahafahanao amin'io zavatra mangejanao io dia voalohany indrindra aloha ny fanekenao fa Jesoa Kristy ihany no afaka manafaka anao, ary tsy vitanao hoe manaiky fotsiny ianao fa tena mandray an' Jesoa Kristy. Tokony ho resy lahatra handray an' Jesoa Kristy, anompo an' Jesoa Kristy, anara-dia azy ary tena mino azy amin'ny fanahinao rehetra, sainao rehetra, ny herinao rehetra, zay rehetra mahakasika anao dia hoentinao maneho ny finoana sy ny fandraisana fanompoana an' Jesoa Kristy. Fa raha izay no tanteraka ho afaka ianao ary tsy hisy anandevanao na inona na inona, fa zanak'Andriamanitra ianao, mpandova an'Andriamanitra, mpiray lova an' Jesoa Kristy. Zava-dehibe ne izany hoe mandova zany eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fiainana izao tontolo izao izany olona tsy mandova zany dia mahatsiaro mijaly zany. Ka raha voailika tsy ho isan'ny mpandova ao amin'ny ray aman-dreniny izy na ao amin'ny fianakaviany dia zao matetika ny olona tsy manaiky an'izany fa miady, ary tena miady any amin'ny tribonaly, ary dia tonga hatramin'ny fifampisaratsarahana sy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mpianakavy zany, satria mety hisy mihitsy aza ny mifamoana, mety hisy mihitsy aza ny migadra, mety hisy mihitsy aza ny manao izay tsy tokony atao rehetra mba azahoany izay tokony ho anjara lovany eo amin'izao fiainana mandalo izao, zay lova mety levina sy mety simba no hiadiana amin'izany. Ary tsy hahalalan'ny olona sasatra, tsy jerevan'ny olona ny havany intsony, fa izay rehetra misakana tsy hanina azy ny anjara lovany dia fahavalony avokoa. Maika moa fa zany hoe andova ny fanjakan'Andriamanitra zany, mpiray lova amin'i Kristy zany, zany no tena zavatra sarobidy maharitra mandrakizay, tsy harena mora aloha, tsy harena mora levina, fa lova maharitra mandrakizay, fiadanana mandrakizay, fahasambarana mandrakizay. Zany no miandry ianao raha tanteraka ao aminao zany hoe fanahy ny zanaka natsangana no raisinao ka tazominao ho anao zany, dia tsy manaiky andevozina na inona na inona anao satria tsy nandray fanaham-pandevozana. Ary fanahy masina no nomen'Andriamanitra sy narotsak'Andriamanitra ho antsika ka noraisintsika ahatonga antsika hanao ny marina, hanompo an'i Jesoa Kristy sy hijoro vavolombelona amin'ny fiainantsika manontolo amin'izay rehetra ataontsika. Noho izany ry havana dia zao, dinio ny tenin'Andriamanitra fa ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra no mahadiso hevitra atsika. Mazotoa mandinika sy mianatra ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanaonao foana sy laza foana fa hoe tsara sy mahasoa foana io zava-mahadomelona io, na dia ny paraky sy ny sigara fa tena poizina manimba sy manapodika atsika io, ary tsy sitraka Andriamanitra ny apodika sy asimba ny azahoantsika aretina na areti-tsaina, ny aretim-batana, ny aretim-panahy moa efa tsy lazaina intsony. Ny fahafatesana miandry ny olona rehetra, fa ny fahafatesana ara-panahy no loza indrindra. Zay ny fandaharantsika androany, hiasa ao anatintsika ny fanahy masina izay fanahin'ny zanaka natsangana mba hahatonga antsika ho afaka, satria Jesoa Kristy no afaka antsika mba ho afaka tokoa isika. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy noho ny teninao izay eo anatrehanay mandrakariva ka ampianarinao anay. Mino izay fa ianao no mitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, mandinika sy mianatra ny teninao. Raha misy anefa tsy tanteraka amin'izany na misy tsy hifanaraka amin'ny tokony ho izy dia levony izany, fa izay tsara, izay marina, izay mahasoa anay avy amin'ny teninao dia ataovy tena mamoa afi-zato hoe ny arivo eo amin'ny mpanomponao rehetra izay mihaino izany, ary ataovy tonga saina ny tsirairay avy, ataovy mahiratra ny tsirairay avy, ahafantarany tsirairay avy fa ratsy manimba manapodika io zava-mahamamo sy io zava-mahadomelona maro isan-karazany io ka tokony hialana sy halavirina tanteraka. Dia misaha ao anatinay tsirairay avy atanteraka izany. Mametraka ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainan'ny mpiaino rehetra, ny fiainan'ny mpanomponao rehetra, ny fiainan'ny zanaka rehetra,
eo ambanin'ny fitantanana sy fiarovana ao an-trano izay dia ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetrany izahay tsirairay avy, tahaka ny hanambinanao ny fanahina ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay, voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Dia metraka mandra-peona mandra-pitafa amintsika rehetra indray ry havana, ho amintsika rehetra mandrakariva ny fiadanana. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.